Araka ny fotoanany fanomezana topolasy topoko vavy tafaraka eto indray tsika manolotra ny araba avy hatrany dia manasanao izay anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao ny resaka politika ny zava-nitranga any Antsiranana any sy ny fanehoan-kevitra nentin'ny fianakaviana Ravalomanana manoloana ny fitazonana ny Andriamatoa Ravalomanana any Antsiranana eo ihany koa ny toeran'i Madagasikara manoloana ny tapitrangana kolokony eto amintsika ny marimarina kokoa ny larana misy an'i Madagasikara izany eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia ho tanterahana ho amin'ny rapitso ravakapitso ilay etsika fitsongana ireo marary azo tombony amin'ny ilay fandalovan'ny sambo lehibe izay hitondra fahasalamana ho an'ny ankamaroan'ny mponina eto Madagasikara no sokajindramatola aloha Ravalomanana ho fanagadranany filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana ny tsy fahafahany mifandray amin'ny olo-kafa ivelan'ny fianakaviana amin'izao akatoky ny fetiny farantaona sy ny fetin'ny Noely zao moa dia antsoavy no Andriamatoa aloha Ravalomanana ho an'ny mpitondra fanjakana ankehitriny mba hahafahany ity filoha teo aloha ity manao fety miaraka amin'ny fianakaviany eny amin'ny trano fonenana eny Faravohatra. Tsy voahaja ny sata maha-filoham-pirenena teo aloha ny Marc Ravalomanana mandritra ny fitanana azy any amin'ny hôtely Amirauté Antsiranana hoy ny fanambarana nataon'ny vatany ty filoham-pirenena teo aloha ity androany. Izy izay nanatanteraka fitsidiana ny vatany tany toerana ny herinandro lasa teo ka nanamarika fa mitovy amin'ny fanagadrana ny vatany ny fandrarana azy tsy hanana fifandraisana na amin'ny alalan'ny antso-tarby na an-taratasy amin'ireo olona ivelany. Namerina nanao antsaova amin'ny sifam-pifanam-pirenena Ramatoa aloha Ravalomanana. Momba ny réconciliation nationale toanantsika ny FFKM ary etitsika ambavaka ny fikasany satria sitrak'Andriamanitra ny fampihavanana ny samy malagasy. Tsy misy fotoana tsara toy izao andro krismasy izao irosoana amin'ny réconciliation na ny fampihavanana. Faharoa, tsy aleo ve ny mifanantona, mifampiresaka, miasa miaraka ampandrosoana ny ampandrosoantsika ny firenentsika isy ny fitoniana sy ny filaminana mba hiadana ny ambanilanitra. Fahatelo, amin'izao fetin'ny krismasy sy ny taona vaovao izao dia mangataka anareo ray aman-dren'ny firenena ny tenako sy ny fianakaviako mba hamerina azy tanteraka eto amin'ny tragno eto Faravohatra mba hiara-paly noho ny Noely na tongafan'ny zanak'Andriamanitra tombo sy mpamonjy, mba hiara-paly noho ny 12 Desambra tsingerena ny taona nampiarahana fa izay nakampanin'Andriamanitra akoatsy zaran'olombelona izay nykiritian'ny soratra masina ombantsika Andriamanitra. Nanamafina avy amin'ny fiarovana ny filoha teo aloha fa fihazonana vokatry ny fanapahan-kevitra amin'ny tanilany no atao aminy. Hatreto mbola tsy nahazo taratasy mampahafantatra ny fihazonana azy sy ny anton'izany ireo mpisolo vava miaro azy. Vokatr' izany dia tsy fantatr' ireo mpisolo vava azy ny antony fitazonana azy sy ny olona nandray fepetra amin'ny tazonana azy. Ho an'ny mpisolo vava tsy voahaja ihany koa ny zon'izy ireo eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Ny tena mampalahelo ary mahavariana ankehitriny dia misy ny mpisolo vava miaro amin'ny filoha Ravalomanana. Nisy vahiny anankiray ary gasy anankiroa. Rehefa tonga tany Antsiranana ny tenanay sy ny maître Désiré Andrianarively etona dia ny lavina ary tsy navela niditra indroa miantona. Indray mandeha kosa ny mpisolo vava vahiny izay tsy misolo vava azy araky ny lalàna akory fa négociateur ny tena asan'izy io dia niraisina ary nampidirana tao amin'ny Amirauté tao Antsiranana. Fanontaniana petrakay dia hoe fa maninona no manavakavaka sa rehefa gasy dia tsy avela miditra fa rehefa vahiny dia avela miditra. Rehefa tonga ny communauté internationale tonga dia mahazo miditra ao amin'ny Amirauté fa rehefa izahay ao anatin'ny asanay ny miditra ao dia tsy navela zareo miditra. Izany aminay dia misy mifandikana ny violation des droits de la défense na ny zo fototra amin'ny fiarovana ary mandika ny 7 andalana fahenina constitution izay milaza mihitsy fa ny fanjakana malagasy dia manamafy ary miaro ny zo fototra amin'ny fiarovana
ary atao amin'ny teny vahiny izy de hoe l'état garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits à la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure. Fa maninona zany ny fanjakana ankehitriny no izy ndray no tsy manaja ny lalàna misy, izy no atao tandroka hiaro ny vozona totoko nefa n'izy ankehitriny no mandika sy manitsakitsaka ny lalàna velona fa indrindrandrindra ny lalàna fototra amin'ny fian'ny Madagasikara de ny constitution. Namafisina teto fa vonany atrika fitsarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha toka fitsarana mahefa no isana izany ary raha toka ilaina ihany koa ny fiatrehany